Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Lioka 7:10 andiny voaloha hatramin'ny fahaenina. Lioka 7:10 andiny voaloha hatramin'ny fahaenina izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana, nefa loza an'izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka tsipy any an-dranomasina izy, toy izay atafitoina na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandremy ianareo, fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamela ny elony. Raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao ka dia mamela ny elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitombo ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatry ny voatsinampy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'io voaroy azo io hoe miongota, nareo ka mbolena ao anatin'ny ranomasina, dia anaiky ianareo izy. Amen. Arak'izany dia ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izo ampahatsoratra masina izay niraisintsika teo izao. Ary dia misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana ansaintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozan'izay mahatonga ny fahatafitoinana hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Lozan'izay mahatonga ny fahatafitoinana hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa, raha averina vakiana toy manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana, nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka tsipy any an-dranomasina izy, toy izay atafitoina na dia nanankiray amin'ireo madinika ireo aza. Eto tsika ravana dia mahita fa mampianatra Jesosy. Mampianatra izy ny amin'ity resaka fahatafitoinana ity. Inona moa io fahatafitoinana io? Ny fahatafitoinana raha jerevana azy ny dika teny ombonana zao dia hoe toe-javatra mitarika ao amin'ny ratsy. Mitarika ao amin'ny ratsy, zavatra izay mitarika ao amin'ny ratsy, occasion de tomber dans le péché. Zay izy ny anambaran'ny dika teny sasany amin'ny teny frantsay azy. Zany hoe lozan'izay olona mitarika ny hafa amin'ny faharatsiana. Zay zany ny dikany. Zany hoe mitarika ny hafa ho amin'ny fahalavona mihitsy. Zay manko le fahatafitoinana. Ohatrany hoe vato apetraka eo le izy fahatafitoinana mba ampenjeran'ilay olona anankiray, hampidaraboka azy, ahalavo azy. Zay zany lay fahatafitoinana. Ka tena ratsy be io fahatafitoinana io. Ratsy noho ny mamono olona mihitsy zany raha izany azo lazana azy, satria hoy Jesosy hoe aleo ozy izy anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ozy izy dia atsipy any an-dranomasina izy. Anatonana, ndikany hoe aleo izy anatonana, dia zay zany ny tena hoe mbola ratsy noho izany ny fahatafitoinana. Mbola ratsy noho izany, zany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana zany, satria asan'ny devoly manko io. Asan'ny devoly, ny devoly no mitarika ny olona ho amin'ny fahatafitoinana. Ary tsy maintsy ho avy zany nefa ho Jesosy. Zany hoe misy foana ny occasion, misy foana ny toe-javatra izay mety hitarika ny olona amin'ny faharatsiana, fa loza ho an'izay olona mitarika sy hatanteraka izany. Indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Le madinika izay ambarana eto moa dia le olona izay ambara hoe marefo, vulnérable. Indraindray mora influencena, mora taritina, mora nanovana dia ararotin'ny olona, dia nefa ozy Andriamanitra hoe mahasarotina na dia reny olona faran'izay kely reny aza rehefa taritina ho amin'ny fahotana, dia amin'izay fotoan'izay tena zava-dozy zany. Ka inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mamperitreritra ny fampianaran'i Jesosy zany ry havana. Mamperitreritra antsika izany, satria raha ray aman-dreny ianao zao dia tady idio tsara fa mila mitandrina isika ray aman-dreny, fa sao dia mitaona ny zanantsika ho amin'ny fahotana ny zavatra izay ataontsika. Kanefa tena zava-doza mihitsy izany zavatra any. Ohatra misy ray aman-dreny sasany dia mampianatra ny zanany andainga hoe teneno le olona hoe tsy ao nefa ao ianao, dia efa manomboka eo aloha zany, efa tsy mipetraka intsony ny confiance ny zanako aminao, satria ianao efa mampianatra azy mandainga.
zany hoe manao zay ahatonga ny zanakao ho lavo ao anatin'ny fandaingana ianao zany ka tena zavatra ratsy zany de tahaka zany koa indraindray ohatra hoe misy zao de voaingy malala olona ary havana tena ohatr' zany mihitsy mampalahelo le tovolahy satria efa lehibe izy a de mangataka torevitra izy ahoana ny ataoko mba hialana amin'ny alatra de rehefa nataony dinika izy ity nampianarin'ny dadany tany amin'ny fahazazany tany mangalatra de ny fomba tenena ny dadany azy de hoe fikabe de hoe nampianarina nanao fikabe aty aoriana le zaza le efa tanora efa lehibe mihitsy izy a fa tsy mety afaka amin'ny mihitsy le mangalatra de lasa le antsoina hoe kleptomanina reny vao mahita zavatra olona de ohatrany hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray faingafaingatanana satria nampianariny ray aman-dreny loza ho an'izay ray aman-dreny mampianatra ny zanany hangalatra zay ny dikan'ilay izy loza tsy maintsy ho avy zany ny occasion ahatonga ny olona mety hoe andainga na hangalatra na hijangajanga fa zao loza raha ianao no mitaona le olona ahatanteraka an'izany ny fitafy zay anaovanao de tena dinio tsara fa sao de fitafy zay hitaona ny olona hijangajanga hitaona ny olona hieritreridratsy hampanota ny olona ny fitafy na ny fiteny za zao raha pastera mety afaka misotro satria azo ataona ny zavatra rehetra afaka misotro divay akony fa iry amin'ny farapodiny very ery no sotroko kanefany a mety misy olona mahita an'iny de tonga de hay pastera raha misotro de 2 litra ny sotrony ary rehefa avy eo lasa andevoziny io am'izay izy mazava ho azy fa ny fahitany any sotro no nitarika anazy a ho am'izay fatafitoina zay de nidika an'izay a loza ho satria nitarika ho azy a ho amin'ny fanotana fa ny zavatra anankiray zay tena mila adiniana ihany koa nefa rehavana dy zao eo anivon'ny fiangonana mihitsy be de be ny olona no miala ao anatin'ny fiangonana satria tafitohiny izy vokatry ny fahotanana ny toetra ataon'ny mpitarika ary tena be de be mihitsy ny olona tsy te hivavaka ntsony satria tezitra izy zany hoe mitaona le olona hiala amin'andriamanitra mihitsy zany lay fihetsika sy le toetra sy le fomba fanaonao a sy le zavatra faharatsiana ataonao zany ahoana moa ny mbola hoe andehanany mbola andeha hivavaka indray nefa io le mpitarika ao anatin'ny fiangonana io mihitsy no manadala ny vadiny ohatra de lasa tafalatsaka tao anatin'ny fankahalana le olona tafalatsaka tao anatin'ny tsy fitiavana ny fivavahana intsony izy a de vokatry no nataonao zany na tonga an'izay zavatra be de be ny olona miala amin'ny fiangonana satria tafitohana ny amin'ny toriteny ary le toriteny tsy voatery hoe toriteny tena hoe milaza ny tena fahamarinany tenin'andriamanitra fa indraindray aza tena ohatrany hoe valikafatra misy zavatra tena hoe tsy tokony tenenina fa nytenenina tao a de lasa miteraka fatafitoinana de tsy mety mivavaka ntsony le olona rehefa avy eo be de be ny karazana trangan-javatra ohatran'izany ka mila mitandriny sika mba tsy avy amintsika ny antony mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony mba tsy ho avy amintsika ny antony ianao mieritreritra hoe ny anovana azy ny tanjoko nefa voamaika izy tsy nivavaka intsony efa lasa fatafitoinana zany mba tsy ho avy amintsika izany zavatra zany ka tena zava-doza nefa izy raha hoe izao ambaran'i Jesosy fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao hoe efa nanafitohana ny hafa ve ianao mitaonanao amin'ity anio ty lafana mba handiny tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra hitandrina tsara mihitsy am'izay rehetrarehetra atao mba tsy hahatonga fatafitoinana eo amin'ny toetra na fihetsika na fanao a io tsy vitantsika io fa angatao ny fanahy masina nanazava ny saintsika hoe aiza sy aizavy teo amin'ny fiainako a no nanaovako an'izany Andriamanitra mba hahafahako miala sy mifona ao anatin'izany fa tsy ankasitrahan'i Jesosy Kristy zany fa asan'ny devolo no mitarika olona amin'ny alatra sy ny lainga sy ny amin'ny fahotana aza manaiky ho ataon'ny devolo fitaovana ho amin'izany isika ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de zao hoe teneno mafy ny rahalahinao izy nanota taminao ary mamela ny elony rehefa mibebaka izy ho Jesosy teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamela ny elony rehefa mibebaka izy ho Jesosy tamin'ny mpianany hitantsika izany no andin'ny fahatelo sy ny fahaefatra raha verina vakina tozy manao hoe mitandrema ianareo fa raha manota ny rahalahinao de teneno mafy izy ka raha mibebaka izy de mamela ny elony ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao de mamela ny elony eto zay zany tsika de mahita hoe mety misy tokoa raha olona zany a tafalatsaka tao anatin'izay hoe nanafitohana ny hafa zay izy ary tonga saina izy de mibebaka
dia amin'izay fotoan'izay ho Jesosy Kristy hoe mamela ny elony. Fa mety misy olona tsy voatery tonga dia tonga saina avy hatrany izy dia mila tenenina mihitsy ozy, indrindra ozy raha rahalahinao ilay izy manota taminao. Eto aloha zany dravana dia voafaritra mazava tsara mihitsy hoe olona zay hoe nanota taminao, nydika zany nanafitohana anao izy zany. Zay zany nydikany, satria mifampitohy manko io fa tsy hoe ny andin'ny voalohany sy faharoa resaka fatafitohinana dia ny fahatelo sy fahefatra zavatra hafa mihitsy nefa zavatra mifampitohy io zavatra resahan'i Jesosy Kristy io. Dia ny dikany zany dia hoe raha ohatra ka misy olona nanafitohana anao, nanao zavatra nitarika anao any amin'ny fahalavona izy, dia izao teneno mafy izy ozy izy, teneno mafy izy. Ny dikany ty hoe teneno mafy ty izy dia hoe ambarao aminy ampafantaro azy teneno izy fa tsy mety ny ataony ary tena ataovy mafy mihitsy ny fitenenana azy ao anatin'izany. Ohatran'ireny hoe zanaka zao dia hoe tenenina ilay zanaka, dia hoe teneno mafy mihitsy ny zanaka mba tsy andraindray andrendrongony ireny. Ny dikan'izay tena mety miakatra mihitsy na nytao anao aza angambany amin'ilay izy, mety tena hoe manizingizina sy manitrikidrika tsara mihitsy ianao amin'ilay fitenenana an'ilay tsy mety zany. Dia izany no asiany Jesosy ataon'ireo mpianatra reto hoe teneno. Dia raha ohatra izy ka mibebaka dia mamela ny elony. Raha mibebaka indray izy ka nanao an'ilay izy impito ary izy ka mibebaka foana dia izao ao anatin'ny ray andro mamela foana ny elony. Ny dikan'ilay impito moa zany dia hoe isa feno zany, fahafenono zany hoe tsy isy fetra mihitsy zany. Ny famelan-keloka raha izany raha lahy ozy izy zany hoe olona kristianina zanak'Andriamanitra io nanota taminao, nanafitohina anao. Tsy hoe raha mahita olona ianao manao faharatsiana fotsiny ery ananiny ery dia efa olona mety hoe tsy raha lahinao akory ilay izy dia tonga ianao dia avy teniteny mafy azy eo. Tsy izay aloha voasoratra eto. Mbola misy tenin'Andriamanitra hafa indray angamba ny hodiniana vao afaka hiteneny zany hoe tonga dia teneno raha mahita olona manao faharatsiana tonga dia teneno mafy izy. Fa tsy izay ilay eto aloha fa hoe raha lahinao zany hoe olona mpianakavy ny finoana, olona kristianina zany ny ambara eto, olona efa mivavaka na mety olona akaiky mihitsy dia nefany manao zavatra tsy mety aminao izy, dia amin'izay fotoan'izay ianao mandehana dia teneno mafy izy, teneno mafy izy. Ny dikany hoe teneno mafy izy satria fitiavana zany. Zava-doza manko ny ataony, ary zava-doza zay tena ratsy noho ny famonoan'olona sady ahitany loza io, loza ho an'izay ozy izy zany ahita loza izy amin'ny zavatra zay ataony ka teneno izy. Fa raha mibebaka izy dia mba ho afaka amin'ilay loza izay mitatao amin'ny fiainana. Fitiavana zany ny antony itenenana azy. Ary tenenina amin'ny fitiavana izy zany satria fitiavana ny tanjona hanalana azy amin'ilay loza eo mitatao amin'ny fiainany, fa tsy hoe hanala baraka azy. Tsy hoe teneniko mafy izy dia ho ataoko aparitako eny amin'ny tambazotra tserasera na atao an'izay. Tsy ohatran'izay zany ilay izy fa hoe tenenina mafy izy ianao sy izy mifampiresaka any dia tena manazava mihitsy hoe tena tsy mety zao tena tsy mety zao ohatran'izay zany ilay zavatra ambaran'i Jesosy Kristy eto. Ka inona moa ry havana no lesona izay azotsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra mety havana amin'izao andro ankehitriny izao no miteny olona, tena sarotra no miteny olona. Na ny vady aza ny tenenina dia efa manahirana be amin'izao fotoana izao, na ny zanaka tena sarotra. Nefa dia izany no asiany Jesosy atao hoe raha nanota taminao izy, raha nisy zavatra tsy nety ka fantatra hoe tsy nety ny nataony taminao dia teneno izy. Ohatra zany zao hoe ianao zany zao ampiasany, misy kristianina mpiara-miasa aminao na any am-piangonana any dia misy mpiara-mivavaka any, efa manambady ianao nefa mbola kotiny ihany ianao, adalainy foana ihany ianao, hitarika anao any amin'ny fahotana mihitsy izy zany, manao zavatra tsy mety izy zany aminao dia amin'izay fotoan'izay teneno mafy izy hoe za tena aza mba ataonao an'izao tena tsy mifampiresaka ntsony tsika raha ataonao ohatrao fa tena tsy tiako ny zavatra ohatran'izao aza dalaina ohatran'izany fa tsy za tsy azonao atao. Zay zany ny tiany Jesosy tenenina amin'ilay izy. Ary rehefa tena tenenina ohatray tokoa ilay olona dia ohatran'ny tonga izy dia tsy ohatrany hoe mety hoe tesitra izy aloha ny sasany, mety hoe tsy te herika anao ntsony sy ny ohatran'izany fa manahirana manko ilay izy, manahirana. Nefa dia izay ny ambaran'i Jesosy hoe teneno mafy izy ozy izy. Raha misy olona dia avy eo nefa rehefa mifona izy hoe ay azafady ara fa tsy nety ny nataoko dia mamela ny elony. Fa misy ny olona sasany te hiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka, dia miteny mafy fotsiny izy satria hoe tsy nety ilay zavatra nataony dia hanala baraka fotsiny ny tanjona amin'izay fa tsy hamela eloka mihitsy. Dia tsy mety izay fa sady tenenina izy no avela ny elony raha mahatsapa izy fa tsy mety ny zavatra nataony. Raha misy olona manararoatra anao dia fantatra mihitsy hoe tena manararoatra anahy ty olo ty ary tsy mety ny zavatra ataony dia teneno izy, teneno izy. Dia avy eo rehefa manaiky izy hoe tsy mety ny zavatra ataony dia mamela ny elony. Teneno amin'ny fitiavana foana ravana satria fitiavana ny tanjony.
tenenao amin'ny fitiavana foana fa na de ny miteny mafy aza rehefa tena tenena izy hoe tena amin'ny fitiavana ny tenenao konty ary tena ataoko mafy ny zavatra teneniko aminao satria tena tiako ianao fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy nyzao zavatra ataonao zao fa lasa mitarika anay ho any amin'ny fanaovana kolokolo ianao mitarika anay any amin'ny fangalarana ianao ao anatin'izao zavatra satria zay kristianina nefany le zavatra zay ataontsika ato ampiasana tsy mandeha amin'ny fahamarinana de lasa mitarika anay ianao ka tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra atao ohatran'izao fa lasa mampanota anay ianao zay zany zao le hoe miteny mafy azy tozy tsika hoe tena mora mpitenena zany ry pastera fahaizana avitanana zany hitantsika moa ny toyany rehefa avy eo hitantsika moa ny toyany rehefa avy eo fa zay aloha ny tenin'i Jesosy de tsisy resaka hoe mora mpitenenana fa matoy io ny tenenin'i Jesosy de nitenenina ho ampiasainy io fa tsy nitenenina natao haingohaingony fotsiny baibolintsika io fa nitenenina natao ampiasaintsika io ary tsika koa de mpianan'i Jesosy Kristy ka miantefa amintsika koa zany de afatra zany miantefa amintsika koa zany afatra zany de raha misy olona zany nangalatra taminao nangalatra ny zavatra ohatsy hoe avelao any fotsiny fa mandreraka za tsy te herika anintsony fotsiny fa za tsy te anana aniny de tsy fantatry le olona mihitsy ny fahadisony de lasa misy loza mitatao eo aminy ao zay ivaly aminy raha tena tia azy ianao zany de zao anatona izy de tena izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha le zavatra nataonao tamiko tamindray mandeha za tsy hoe manana lelo aminao fa tena tsy nety le izy ratsy zany de itoy foana ny fahadalany de lasa hitahiry loza ho an'ny fiainany sy ny taranany izy ho vokatra zany ka tsy mety ry havana averiko ihany tenenina amin'ny fahendrena izy fa tsy alaina baraka tsy manao an'izany hoe any masom-bahoaka anao atrany manko indray ny olana mba te hitenitsika le mpanompon'Andriamanitra zay tena hoe manao fitondratena tsy mety mana fitohana antsika menakavy nefany ao anaty fivoriana no tenenantsika an'le izy ka tsy mety fa diso indray ianao amin'izay fotoan'izay fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha zany de izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao na ao anivon'ny tokantrano zany anivon'ny fiangonana mitoananao ary havana amin'ity ty mba handinika any amin'izany teny zany fa sao de misy olona tokony efa ho tenenina fa tsy teneninao de mitoy amin'ny faharatsiny foana ihany le olona amin'ny asa ratsy ataony satria tsisy miteny izy ka tsisy miteny izy fa averiko ihany taminao izy nanao zavatra tsy nety fa tsy hoe olona hafa victime de anao ndreny de isolo vaika any akalany eo fa raha nanao zavatra tsy nety taminao izy aloha zay nyresaketo aloha de teneno izy teneno mafy izy manatona azy de teneno mafy izy mangataka ny fanay masintsika hanome antsika ny hery afahantsika tena miteny rehefa tena ilainany hoe eto tena tokony hiteny amin'izay ary ny famarinana fahatelo farany de zao hoe na de finoana toy ny voatsinampy aza de ampy amindrana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy na de finoana toy ny voatsinampy aza de ampy hamindrana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy hitantsika zany andin'ny fahadimy sy ny fahenina raha verina vakina tozy manao hoe ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo ampitombony finoanay fa hoy ny tompo raha manana finoana na de ohatra ny voatsinampy ray azy anareo de azonareo lazaina amin'ny voaroy azo io hoe miongota ka aoka mbolena ao anatin'ny ranomasina de anaiky anareo izy etokaravana de mahita fa mitoy moako averiko ihany mitoy ireo fampianaran'ireo milaza zany Jesosy amin'ny fatafitoinana ny amin'ny famelan-keloka hoe na de mipito ary izy nanota de mamela heloka foana de milaza ndray koa izy eto ny amin'ny hoe tenenina mafy de tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy le mpianatra hoe tena tsy vitanay zany fa ameo ampitomboy ny finoana hoe ahafahany manatanteraka an'izany ameo finoana matanjaka be ary zay ahafahany manatanteraka an'izany satria tena enjana sarotra le zavatra zay ampianarin'i Jesosy Kristy ampanaovan'i Jesosy Kristy andreo mpianatra de zay mahatonga zareo mangataka finoana hoe anana finoana be ahafahana manatanteraka an'izany tsy hoe tonontononona fotsiny akory io de hoe ampitombony finoana tampotampoka eo fa toy an'le resaka zay nataon'i Jesosy no mahatonga mpianatra amin'ny teny hoe ampitombony finoanay ary zay zany izy toy any hoe ampitombony finoanay ary ozy izy de Jesosy taminy manao hoe na kely ohatra ny voatsinampy azy ohatra ny voananana zany kely ane zany na ohatra n'izany raha finoanareo izy de zao efa ampy zany ahafahana manao zavatra impossible zany hoe mamindra ny voaroy azo manko de zavatra azo tena hoe be fakany be tena be fakany be nefa de zao hoe azonareo teneny hoe miangota tonga de miala daoly ny fakany lava be iny de tonga de makany anaty ranomasina andra iny maniry
na de kely ara ozy izy de mahavita zavatra impossible ianareo izy ka aza hoe miandry anana finoana be voavitan'izany zavatra lazaiko zany ozy izy fa zay kely anareo de efa ampy zay ento ampiasao zay kely anananareo finoana eto anefa ravana de tsara ianareo manamarika fa le finoana zay ambary eto de tsy hoe ohatsy izy miteny izy manao hoe raha manana finoana nareo ka hiteny mivoaroy azo zany hoe tsy hoe manana finoana amin'ny tenanao sy am'izay tenen'ny vavanao fa ao anatin'ny baiboly ny teny hoe finoana de tsy misaraka mihitsy amin'ny hoe finoana ny Jesosy Kristy raha manana finoana ny Jesosy Kristy ianareo izy na de kely ihany aza de afaka mahavita zavatra be zay ny dikan'izy fa tsy hoe raha mino ny tenanareo sy mino ny teneninareo sy mino zay lazainareo nareo tsy zay izy mino ny Jesosy Kristy dia mampiasa an'izay finoko zay ao amin'ny Jesosy Kristy ahafahako manao zavatra de izay ozy izy no ho tanteraka aminareo satria mino an Jesosy Kristy nareo ary zany nahatonga anazy ny teny tamin'ny Jairo manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany de ho velona ny zanakao le hoe mino fotsiny ihany tsy hoe minoa aniza hoe mino ny tenanao na hoe mino ny vadinao na mino an'ireto olona be deabe reto fa mino ahy de ho velona ny zanakao ary zany mihitsy nahatonga anazy any amin'ny Jaona toko 7:12 manao hoe izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy zany hoe afaka anao zavatra goavana be raha mino fa tsy hoe mino am'izao fotsiny raha mino an Jesosy Kristy am'izao fotoana zao mo voizina be zany hoe mino ny tenanao mino ny zao fa eto zany de mino an Jesosy Kristy le resaka zay ambary eto mino an Jesosy Kristy hoe raha mino an Jesosy Kristy dia hahavita zavatra be deabe mihitsy inona lesona atsika tsoahana avy am'izany eo le nambarako teo hoe misy zavatra tena tsy ho vita mihitsy tokoa amin'ny maha-olombelona ary everitsika hoe mila finoana matanjaka be vao vita le izy fa ho Jesosy hoe vitanao ka na kely aza ny finoana anananao rehefa mino ahy ianao de na kely fotsiny aza ny finoana ananao de vitanao mihitsiny ny manatanteraka le niteneniko teo hoe mamela heloka na de impiry nanota taminao aza le olona vitanao tsara mihitsy ny mandeha miteny any aminy raha ohatra ka tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao fa miankina amiko zany hoe ny finoana ahy no entinao anatanterahana n'io zavatra io de vitanao no mitenen'ilay olona amin'ny fitiavana amin'ny fanetretena vitanao zany ny ambaran'i Jesosy eto zany be de be manko ravana ny zavatra zay tena ozy hoe tsy vitako zany fa tena mila olona be finoana be inona moa zao ny asa nataon'i Jesosy satria izy ny teny ny asa ataoko no ataony koa anao asa lehibe noho izany ary izy ny asa nataon'i Jesosy zao de ny fanasitranana ny marary ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ny fanampiana ny olona zay noana na mofo sy azan-drano ny olona 5,000 izy de manao asa ohatran'izay koa zany zay mino de tsy vitsy zany aiza ny avitana zany finoana be mihitsy vo avitana zany non rehefa mino an Jesosy na de finoana kely ary ny anananao de fa avitanao ny asa nataon'i Jesosy koa zany hoe ianao koa zany de afaka tsara mihitsy mivavaka ho an'ny marary afaka ihany koa mitory ny tenin'Andriamanitra am'izay sehatra misy ianao be de be ny zavatra azontsika atao fa matahotra tsika satria mieritreritra hoe tsy manana finoana am'izany anefa de Jesosy eto mampirisika atsika hoe aza miandry ianao anana finoana be fa le zavatra kely ianao mino fotsiny na de kely hoe mino fa mahavita hoe Andriamanitra de miaraka amiko mino fa Andriamanitra de zao mino zay ampiasao zay fa ampy zay hanatanterahanao ny zavatra izay tianao atao raha miankina amiko ianao ka mino fantanina mipetraka amiko sy aminao zany de zao hoe mino an Jesosy Kristy ve ianao ampiasao zay finoanao zay na de kely aza hanaovanao ny asa an Jesosy Kristy fa mahavita zavatra goavana sy arom-patariny ianao raha miankina am'izay finoana an Jesosy Kristy zay tokoa ary zany ny taomana anao amin'ny tian'io ty ry havana raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany lozany zay mahatonga ny fatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany tandremo ry havana mitaona ny hafa ho amin'ny fahotana dinio tsara ny fihetsika sy ny fanao sy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga nisy olona ho tafitoina sanatria vokatry ny zavatra nataontsika ary ny faharoa teneny mafy ny rahalahanao nanota taminao ary mamela azy rehefa mibebaka izy ho Jesosy teneno mafy ny rahalahanao teneno izy raha ohatra ka hitanao fa nisy zavatra tsy nety nataony de rehefa mibebaka izy zay ny tanjona ny ibebahany zany ny tanjona fa tsy nanala baraka azy akory ary ny farany
de zao na de ny finoana tony vo tsy nampy azy de ampy hamondrana voaroy azy ho any an-dranomasina ho Jesosy. Tadidio ravana fa ny finoana kely zay anananao de fa ampy hamonjenanao. Ny finoana kely zay ananao de fa ampy fa mandehana amin'izany fa aza mitady finoana be hoe zay vao mandeha fa zay finoana kely ao aminao fotsiny de fa ampy hahavitanao zavatra tsy takatra ny saina. Ho amin'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Amen.